tanàna iray betsaka mpiompy raha ny any amin'iny tanàna Anatanety be Mahazaza iny ny fiompiana akoho no tena afantarany ana ireo mponina ao anatin'izany tanàna izany atao modely eo amin'ity seha-piariana ity moa ny mponina ao amin'izany tanàna izany raha nambarana Andriamatoa Minisitra Antel Marapara. Atao fitaratra i Antanety be Mahazaza distrika Anambohitra Atrimo amin'ny fiompiana akoho araka nambara Ministra ny fiompiana Antel Marapara ny tany toerana. Maro ny mivelona amin'ny fiompiana akoho manatody lava sy fakana nofo kanefa maro ny olana setrain'ny mpiompy ao anatin'ny seha-piariana fiompiana akoho. Anisan'ny olana nambaran'izy ireo ny faratsian'ny lalana mamoaka ny vokatra mavetratra ho azy ireo ihany koa ny fanefana netra ary ny tsy fahampian'ny famatsim-bolo. Ijery fotsiny zava-misy ary hitondra vahaolana ahafahana mampiroborobo ny seha-piariana akoho no antony fijinana ifotony natao Ministra ny fiompiana tany Antanety be Mahazaza. Ny antony nandehanana aty Antanety be Mahazaza moa aloha zany dia mba hijerena ifotony ny an'ireo mpiompy satria raha tsika malala fa ity toerana ity zany no mpamatsy ny renivohitra amin'ny atody sy ny akoho fakana nofo zany dia mba hijerena hoe inona ny tena olan'izy ireo dia nidina taty zahay miaraka amin'ny teknisianina zany ahafahana mitondra ny vahaolana. Ny tena olana zany amin'izareo amin'izao fotoana izao dia tsy eo amin'ny lafiny teknika fiompiana intsony fa any amin'ny resaka hetra zany sy ny resaka foto-drafitrasa amoahana ny vokatra. Dia ny teneniny teo koa moa zany ny mahakasika ny famatsim-bola amin'ny alalan'ny FRDA. Ny ministera zany nandray an'izay olana izay dia hitondra an'izay any amin'ny namana mpiara-miasa ohatra ny resaka hetra dia ao amin'ny ministeran'ny vola sy ny teti-bola, ny resaka momba ny FRDA zay dia hoentina any amin'ny ministeran'ny miaraka amin'ny ministeran'ny agriculture ary amin'ny resaka lalana dia fampiresahana amin'ny misy ny aménagement de territoire satria lalana communal io zany fa tsy lalam-pirenena izay sahan'ny travaux publics dia ho fampiresahana moa zany amin'ny filoham-pirenena. Efa misy ihany koa ny fanohanana iverin'ny Ministeran'ny fiompiana hoentiny. Ny fanohanana ho ataonay zany dia atao ny ampahakaikikaiky kokoa ny mpiompy ny mpiasan'ny ministera zany hoe ho asiana teknisianina zany isahana amin'reto mpiompy madia asikla kory reto ireo ao Ambohitra Atrimo dia iny olona iny zany ny sahana ny commune rehetrarehetra ato amin'ny district Ambohitra Atrimo hijery momba ny fiompiana ny élevage cycle court sy ny fiompiana omby vavy Bernono. Ny fangatahana ny amin'ny kasika ny fanafody sy ireo kojakoja ilaina amin'ny fiompiana dia tsy maintsy dinihina miaraka amin'ireo mpanao activité connexe ny ilazana azy na ny mpivarotra an'ireny zany sy ireo vétérinaire sanitaire izay miasa amin'ny anaran'ny tenany manokana izy ireny iarahana midinika amin'izareo zany zay ary tsy maintsy ho velomina koa zany le plateforme ho an'ny secteur élevage ataotsika zone pilote zany ity faritry Ambohitra Atrimo ity. Ny fanohanana ataon'ny ministera dia fantatsika tsara fa ny atody dia miovaova arakaraky ny vaninandro ny vidiny. Raha akaikikaiky ny paka sy akaikikaiky ny farantaona dia miakatra be ny vidiny atody. Dia ny calcul tokony ho atao zany dia calcul de bénéfice annuel fa tsy calcul mensuel na hebdomadaire zany dia ny teknisianina zany no andinika an'izay hoe ahoana ny amoahana an'izay compte d'exploitation zay ho an'ny mpiompy ohatra hoe exemple zany mpiompy manana biby fiompy manana akoho 1000 izy dia ohatrinona ny tombom-barotra azony ao anatin'ray taona ampahafantarina ny mpiompy zay miaraka amin'le guide zany ahafahany zareo hoe manaraka ny hoe zao ny tokony ataonareo mba tsy ahafaty antoka anareo amin'ity asa ity dia rehefa vita izay dia ahafahana ihany koa zay miady hevitra amin'ny ministeran'ny teti-bola ohatra amin'ny alalany hoe sao dia tsy tokony mbola ampiarina amin'reto mpiompy reto ny taxe amin'ny akoho sy ny atody satria raha tafiditra ao anatin'ny produit stratégique zany ny atody
raha ohatra ka tsy misy ny atody dia mandritra ny 2 andro na 3 andro ao Antananarivo dia menimenina ny vahoaka zany a. Ny ahatonga ny fiompiana ho tena matianina, anana vokatra manara-penitra ary mamaly ny filan'ny mpanjifa no tanjona napetraky ny ministera ny fiompiana.